miasa ho an'ny tanindrazana atsika dikan'izany miasa ho an'ny vahoaka tsy manompo olona atsika fololon-dahy fa manompo vahoaka na dia nofidiana ny filoham-pirenena rehefa any aoriana izy ka tsy manaraka tsony ny fanasoavana vahoaka manaraha ny fomba fataonay tamin'ny 2009 tsy maintsy nanaraka vahoaka 2025 gouverneur nisy toerana angely-tena koa fa tsy mety amiko ny famoretina vahoaka fa tsy maintsy nandeha nanampy vahoaka zay zany mba afatrafatra kely ampiteny ary ho antsika mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena samy manana ny firenena atsika ny Madagasikara ho an'ny malagasy ny la Frantsa ho an'ny frantsay ka rehefa mamoaka teny ny filoham-pirenena any ivelany mba mifanaja fa tsy adala akory ny voaka malagasy mitrotra ho anareo membre ny Union africaine rehefa tsisy jiro ny malagasy mitady vaholagna avenareo sadaizy rehefa tsy nisy rano ny voaka malagasy mitady vaholagna avenareo sadaizy fa rehefa mba mitrotra indray ny zaza malagasy ny tanora dia iny fa miandrandra fanasazina amiko hatreto aloha tsy mbola hitako hoe inona ny tena zavatra nataony ny afrikana rehefa hiara-iasa miara-miasa rehefa tsy hiara-iasa petrahany amin'ny tany misy aloany atsika ho an'ny matetika tenenina ny filoham-pirenena frantsay atsika aloha miara-miasa ny vahoaka frantsay tiantsika ny vahoaka frantsay fa ny tenin'ny filoha anazy manokana iny filoha frantsay Macron izy raha teo Macron lesy teo efa tsy manana fa tsy 15% ny frantsay mankato azy dikan'izany efa tsy klasena mitondra teny ny voaka frantsay izy ka miara-miasa aminareo frantsay zay efa tsy miara-miasa amin'ny Macron.